Mangija ny avonavona. Mangija ny avonavona. Zany no manasana anao amin'izao fiandroan'ny herinandro izao, anaraka izany ampitiavana indray. Fa le miarabantsika rehetra indray tafahoana somatsara amin'izao herinandro vaovao izao. Lesona fahatelo sady tika taridana fahatelo sady amin'ny herinandro ity. Ny lohahevitra dia amin'ny ankapobeny moa dia hoe avonavona na fanetretena. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Dia hiaraka hivavaka isika raha nomboka izany dinika izany. Andriamanitra ray eo. Ataonay ahoana no tsy saotranao satria lalina sy lehibe ny fitiavanao anay. Ka nitantananao anay tamin'ny nandritra ny fotoana lasa rehetra narovana tamin'ny loza. Ary navelanao andray araka andinika ny teninao ankehitriny. Mamela tompo ny helokay ary tomoera ny temponay amin'ny lalana fanena masina ampianatra anay ny sitraponao. Dia tononona sy angatanay ny vavaka amin'ny anarana Jesosy. Amen. Mangeja ny avonavona. Isika rehetra dia efa samy nafantatra olona mpiavonavona. Zany hoe ilay olona mihevitena tsy ho diso, mihevitra ny tenany ho zavatra. Marina zany. Avonavona. Ny avonavona dia fihetsem-po izay mahatonga olona iray hino fa manan-danja na tsara kokoa noho ny hafa ny tenany. Ny fihetsem-po tadio nefa tsy azo io fihetsem-po ny avonavona io dia tsy azo iantehirana ary tsy tokony iantehirana. Tianao ve izany toetra izany? Efa samy nahita olona tahaka an'izany tsika tsirairay avy. Miavonavona. Ry mpiara-midinika namana, ny andinina natao tadiana amin'ny herinandro ity dia izay voasoratra amin'ny filazantsara ny liko toko 210. Ka ny andininy 210 izay manohitra izay avonavona izay. Liko toko 210 andininy 210 manao hoe fa izay rehetra manandra tena no ahetry, fa izay manitriky tena no asanatra. Hitantsika avy hatrany zany ny fahasamihafany ny avonavona sy ny fanetrentena. Tao amin'ny Losifera no ny andony avonavona teto amin'ity planeta misy antsika ity. I Losifera izay nanao fanompona teo anatrehan'Andriamanitra. Losifera ilay anjely mikohaka mandrakariva teo anatrehan'Andriamanitra. Saingy izao tsy fantatsika ny fotoana na ny fomba natonga ireo eritreritra feno fitiavan-tena sy avonavona tao amin'ny Losifera. Fa ny fantatsika kosa dia izao. Ny avonavona tao amin'ny Losifera dia niteraka ady. Ary izay ilay hoe fifanandrinana lehibe teto amin'izao tontolo izao misy antsika ity. Nanomboka hatreo dia lasa fahavalon'Andriamanitra i Losifera. Ry mpiara-midinika namana, raha mbola ao anatinao, ao anatsika ny avonavona. Fotoana mety izao andao esorina. Fa ny avonavona miteraka ady. Ny avonavona lasa miteraka fahavalo. Zao no voalazan'ny mpaminany Isaia amin'ny Isaia toko 210. Isaia toko 210 ka manomboka amin'ny andininy 212 sy 210. Zao no voalazan'ny tenan'Andriamanitra. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarikandro zanaky ny maraina. Voakapa enjera amin'ny tany ianao ilay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nananakapo hoe any an-danitra no iakarako ary ambony kitan'Andriamanitra no anandratako ny siza fiandrianako. Dia hipetraka eo tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra ao. Zany ny saina tao amin'ny Losifera. Ilay zanaky ny fitarikandro, ilay zanaky ny maraina, iny fa latsaka tamin'ny tany izy. Ino ny antony? Satria
ny eritrehitra ny aka ny toeran'Andriamanitra izy. Manimba ny avinavina. Manandrantena Losifera te hitovy amin'Andriamanitra. Fa manahoana kosa ny toetran'Andriamanitra. Filipianina toko 2. Filipianina toko 2 ary mahafinaritra ahy tononkira ny toetran'Andriamanitra io. Tononkira kanto de kanto. Filipianina toko 2 ka manomboka amin'ny 15. Io izy hoe aoko aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy kio. Izay na dia nanana ny endrika Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra nofikira mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nofoanany ny tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantareo olona izy dia nanitry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ohatra amin'ny 19. Mahafinaritra. Mifanohitra tanteraka Losifera. Manandrantena. Fa Andriamanitra kosa Jesosy manitry tena izy. Vokatra ity zavatra izay. Dia mitolona amin'ireo vokatry ny fahotana sy ny tontolo iainantsika isika hatramin'ny amboleny Satana izany fisalasalana atao an-tsainy i Adama sy Eva izany. Ary mandrakehitriny dia mitranga hitahidy sy roa ny avinavina isan-karazany. Dia ary jerevantsika vetivety ny voalaza amin'ny filazana amin'ny epistily voalohany. Nosoratan'i Jaona toko 2. Jaona voalohany toko 2 ka ny 15 sy ny 17 ka hatramin'ny 17. Antso ho antsika io. Antso zay ampianarin'ny ten'Andriamanitra mikasika ny avinavina sy ny fitiavana izao tontolo izao. Loza no aterany. 17. Hoy izy hoe aza tia izao tontolo izao. Fa nahoana ny fitiavana izao tontolo izao no miteraka avinavina voalohany. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny ray, fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Mety ho tsara ve ny rehare? Ny rehare mantsy dia mifanakaiky mifanindran-dalana amin'ny avinavina. Dia nenao mety efa mampiasa an'izany tena izany ataoana tena mirehare aminao mihitsy noho ny zava-bitanao. Tena mirehare mihitsy ratsy ve izany? Zava-dehibe ny fahafantarantsika fa tsy voatery ho avinavina tsy akory ny fikendrenana tratra zavatra tsara sy ny fikatsahana sy ny fahakamamina sy fanomezana fahaiza-manao no men'Andriamanitra anao. Fa izao fotsiny ny zava-doza raha toka anandratana no izao anao izany dia miteraka olana, miteraka zava-doza eo amin'ny fiainanao ka mitondra anao makany amin'ny avinavina. Izao ny zavatra anankiray. Tsy miavinavina ny olona rehefa manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izy. Zay zany ny vahaolana. Inona ny vahaolana ny avinavina? Ny fananana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Tsy miavinavina. Rehefa ohatra zany ka hita eo amiko ny toetra avinavina dia mila mandiny tena moa avy ao amiko Andriamanitra. Mifanohitra amin'izany. Miavinavina kosa amin'ny ankapobeny ny olona rehefa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izy. Mazava ilay fanambarana. Avinavina manimba izany. Androany ary tia metraka fanontaniana aminao metra fanontaniana amin'ny tena azavaliana. Moa ve miavinavina? Atraiza ny avinavinako? Afatelo farany. Inona ny fiatraika ny avinaviko eo amin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra sy ny hafa? Andriamanitra ne hitaratarana antsika fa tadio nefa fa mangeja ny avinavina. Andriamanitra ne hitahantsika rehetra ka mba hialantsika ny toetra ny Losifera fa mba hakamamitsika kosa ny toetra manitry tena ao amin'ny Jesosy hivavaka isika. Andriamanitra ampianaro izahay ahay anetry tena androany ka hialanay ny fiheverantena ho zavatra ny avinavina izay miteraka ady eo amin'ny fiarahamonina misy anay ary mahatonga anay
tsy hifandray, tsy hanana fifandraisana aminao. Dia tantano izay androany, tonoana vavaka amin'ara Jesosy.